zao de zao. Miala mapera, zao de zao. Miala mapera, zao de zao. Miala mapera, zao de zao. Miaraka amin'ny tata ihany tsika, tatandraza ihany na tsika. Itsika tsy mihina mampera-damy zany, tsy mihina mampera-zany tsika. Manino mampera hoe? Miala! Manino mampera hoe? Miala! Efa elo nampanantena hoe tsy maintsy bojo ny fiainatsika. Efa elo nampanantena anareo hoe bojo aby ny fiainatsika. Ka manomboka zao, mampera miala. Manino mampera hoe? Miala! Manino mampera hoe? Miala! Mampera-damy filiantsoa manino? Miala! Tsy maintsy miala mampera. Miala mampera, zao de zao. Miala mapera, zao de zao. Miala mampera, zao de zao. Miala mapera, zao de zao. Miala mampera, zao de zao. Miala mapera, zao de zao. Tsaratsara tsika voaka malagasy jiaby, veloma tompoko. Ya, ho tohy ny fandaharana zay nataotsika tamin'ny herinandro miainga avy eto Bekily Androy mahakasika ny toe-jaraha politika mafapana eto Bekily amin'izao fotoana izao. Indrindra fa tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna zay natao tamin'ny taona 2024 lasa teo iny. Ny zava-misy dia tafitohina ary diso fanantenana nivoaka ny Bekily satria tsy nanapo izany damy filetso na mampera-damy izany ho lasa mera eto na ho lany eto satria mampera-damy zany dia olo avy any Amboasary Ambovimbe Andro ihany, tsy zanatany eto fa dia olo mpandalo. Nefa dia nahagaga ny olo fa dia izy no nitarika Vonjimaika tamin'iny fifidianana mera navoaka ny seny iny ary to heno fa konokono ny tribunal administratif olanina forsenina eto Bekily amin'izao fotoana izao. Nivoaka ny Bekily dia tsy manaiky an'izany ary tena nohitra hatramin'ny farany ary ho hita fa tsy ho todiny zany mampera-damy zany ny homereto na metraka samboady mihitsy aza satria tsy ho ekena ary ho sakana nivoaka ny Bekily ny hahamerana zany olo zany satria diso fanantenana nivoaka ny Bekily. Ahoana ny fahitanareo ny toe-jara misy politika eto Bekily nareo namana zay nasaina manokana amin'ny ty fandaratsika ty? Ya, mafana dia mafana tokoa aloha raha ny toe-jara amin'ny resaka politika eto Bekily am'izao. Satria tena tsapa fa diso fanantenana ny vahoaka ny Bekily ny amin'ity fahalanian'ity damy filiantsoa na mampera-damy ity. Satria ny vahoaka dia mahita fa tsy manana vina nge ity damy filiantsoa ary tsy misy akory ny fandresen-dahatra nataon'ny vahoaka fa dia hoe nahagaga tamin'ny fomba hafahafa tokoa izay tonga dia azo tsorina hoe halabato ny nahalany azy. Tsy nisy propagande natao nge zany damy filiantsoa zany teto Bekily teto satria tao anatin'ny fisaonana tanteraka izy nahitra ny andro propagande. Ary ny vahoaka ny Bekily dia tena nahatsapa hoe hitantandraza manana programa vaovao, projet vaovao, zanaky ty tanàna. Ary hita zany ao an-tampotaka ao projet fangalan'ireo vahoaka ny Bekily trakabojo. Ary hita ndray koa ny foto-drafitrasany ity mese tantandraza ato am-potaka ao ny amin'ny resaka satodo. Afita ny vahoaka ny Bekily mihitsiny izany projet zany ho tonga amindreo satria voaporofindreo fa zareo mpialaka anana bojo sy ireo legioma bojo ao am-potaka ao. Ary tsy vitan'izay koa nga le izy namana jiaby fa le zava-misy koa zany tatandraza zany hoe mera tatandraza zany dia tena nanana vina 1.10 zao ny vina. Fa ity mampera-damy ty na propagande tsy natao na vina anankiray tsy nitenena tamin'ny vahoaka ny Bekily. Dia anisany tena mahagaga ny vahoaka ny Bekily mihitsy zany hoe inona zany no mahalany ny mampera-damy. Nefa ny vahoaka ny Bekily rehetrarehetra dia narahana karazana hoe lettre d'engagement mihitsy ny tatandraza. Zany hoe i papany tatandraza mihitsy no nanao lettre d'engagement. Saboka. Hoe rehefa tsy tanteraka ireo vina 1.10 izay ho ataon'ny tatandraza reo dia ho vonona i saboka papany tatandraza. Tatandraza koa nampanantena zavatra be da be ny vahoaka amin'ny Maro resaka mihitsy. sosialy amin'ny resaka fiaina afaka Ary zany indrindra mihitsy ny nampalahelo ny vahoaka ny Bekily nisy nitomana ary nisy nararifo mihitsy natram'izao satria efa hita ny vahoaka ny Bekily ny zavatra ho avy hampivoatra ny fiainandreo voaporofinjareo tamin'ny tatandraza ny latsika deputé teo efa nisy vola nomeny tatandraza hananganana foto-drafitrasa. Zava-misy any am'izao ranabavy dia zao tena hoe delira zany ny vahoaka ny Bekily satria diso fanantenana. Ny vahoaka ny Bekily zany rehefa anotaniana dia nilaza hoe
Itatandraza daholo no nofidiana. Ary de tena nanantena hoe itatandraza no lany. Satria itatandraza no vonina hanavitra ny vahoaka ny Bekily. Ohatra fotsiny zao, tao anatin'le programme itatandraza nandritra ny propagande hoe tsy misy tsony vahoaka andoha hetra. Fa i maire Tatandraza no miantoka ny hetra rehetrarehetra. Ka ny mpivarotra rehetrarehetra zany dia mivarotra dia ny vola rehetrarehetra zay azo dia ho an'ny vahoaka, ho anazy manokana Tsisy aba zany. tsisy aba tsony, rava ny aba fa Tatandraza no mandoa azy. Zany zao dia efa anisany naravoravo ny vahoaka ny Bekily zany. En plus n'izay koa, eo amin'ny resaka fampianarana, iantoka cantine scolaire, iantoka ny kitapon'ny mpianatra, iantoka ny kapan'ny mpianatra, iantoka ny stylo, ny cahier ihany koa. Zany rehetrarehetra zany dia tena anisany natenaina ary ohatra marary le zasa dia za koa no miantoka anazy amin'ny hôpitaly eny. Niantoka an'izay koa. Anisany nolazainy maire Tatandraza nandritra propagande ary zavatra ho atao zany satria nisy lettre d'engagement. Izay no antony nahatonga ny vahoaka ny Bekily tena hoe nandany ny Tatandraza. Fa ny mahagaga nefa dia lasa ohatrany olo-kafa indray no lany vokatry ny fangalaram-bana. Tafiditra ao anatin'izany ireo vina ho an'ny tanora satria ny tanora dia anisany faly mihitsy ny ray maire Tatandraza no lany nefa moa natiny nitsipahany Dia ny zavatra tena hanamafisako raha resan'ny namana tato anilany tato dia hoe sady amaraparana Tatandraza zany manana vina be dia be. Ohatra ny cantine scolaire fandraisana teo, ny fanamboarana ny tanànany Bekily, anamboatra lalana nge Tatandraza. Hoe nampanantena mihitsy anamboatra lalana. Ary tena azo antoka zany satria Tatandraza zany tsy iandry ihany ny vahoaka ny Bekily anao lalana, fa manana olona tsara sitrapo miaraka aminy tonga dia hitsangana hoe ndao amboaritsika hoe lalana Tatandraza mba ho fanohanana anao Tanamaro. Tsy zany ihany, fa nampanantena koa Tatandraza fa io projet zay nataony ao Ampotaka ao io. Zany hoe le fambolena sy fiompiana iadina amin'ny Kere dia tsy ho ato Bekily ihany fa ho aparitaka Tatandraza amin'ny fokotany rehetra ato Bekily ange io. Midika zany fa hanavitra nyty tanàna ty, hanala ny tanàna ty amin'ny Kere ty koa, hanala vahoaka ny Bekily amin'ny Kere, ny maire Tatandraza. Izay no manery ny vahoaka hifidy azy. Fa gaga ny vahoaka amin'izao hoe nahoana no miopera-damo indray ary no opera-damo tsy manana vina. Olo tsy manana vina, olo tsy nanao propagande. Sa ho vitany opera-damo io ve zany raha nampanantena ny Tatandraza. Tsy vita zay koa le izy. Zao koa nge le zava-misy koa zany. Raha mpitoviana zany i Tatandraza, maire Tatandraza sy opera-damo, i opera-damo ty olona vahiny tokoa. Fa i maire Tatandraza tena olona hoe zanaky Bekily. Amin'ny mahazanaky Bekily azy zay dia tsy possible mihitsy izy andainga amin'ny programme rehetrarehetra zay lazay satria izy olona vety Bekily vety daholo ny ray aman-dreny. Ary plus izay efa nanao lettre d'engagement ho vonoina mihitsy ny ray aman-dreny raha vao tsy tanteraka zavatra ho resana. Fa neny opera-damo nga nisy an'izany, tsy nisy an'izany. Zay le nahatonga ny vahoaka ny Bekily amin'izao fotoana zao delira. Ary tsy anaiky mihitsy araka ny feo heninay tamin'ireo vahoaka. Tsy anaiky mihitsy ry zareo fa mila i Tatandraza no atao maire satria io no zanaka andreo eto, io no afaka mitsinjo andreo eto, ary io ihany koa no efa manana projet goavana hanafahana andreo amin'ny Kere. Makasitraka ary amarana antsika anazy tanteraka dia zany hoe raha fitinina zany débat eto dia midelira tanteraka zany ny vahoaka ny Bekily ary mitohy ny tolona, mitohy ny greve ny vahoaka ary tsy hanaiky zany hoe na dia ho forsevana zany ty opera-damo ho laninareo tribunal administratif tsy maintsy ahongana io. Tsy maintsy miongana io dia fa miomana anao opera-damo fa tsy maintsy miongana anao satria ny vahoaka ny Bekily tsy mila zany opera-damo zany dia makasitraka antsika mpanaraka ny fandarana veloma tompoko.